Afa-panahy araka izany ny raharaha teny Ambohidahy nandritra ny fotoana izay nisehoan'ny fotoam-pitsarana teo amin'ny fitoriana ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina izay ataon'ireo solombavambahoaka mikasa ny hitsipaka azy ity. Eo amin'izay sehatra izay hatrany kosa dia tsy alao tsy anjaran'ny solombavambahoaka no mangataka ny fialako. Io no nambaran'ny komandin'ny fari-piadidinina ny Zandarimariam-pirenena eto amin'ny faritra Analamanga izay nandalo teny amin'ny HCC Ambohidahy ihany koa androany. Nitondrany fanazavana ihany koa ny fanamafisana ny fitandrona ny filaminana tamin'ity androany ity. Namaly ireo solombavambahoaka izay nangataka ny fametraha-pialany ny général Florence Rakotomanina. Décret présidentiel ihany no afaka manala azy amin'ny toerany raha ny voalazany. Tsy anjaran'ny député manao an'izany, manana ny lehibe koa. Ary za sy démissionne novina. Ary ny toera koa décret présidentiel pris en conseil des ministres manala. No amafisiny Emoreg moa ny fanamafisana ny fiambenana tetsy amin'ny manodidina ny HCC Ambohidahy. Ny tanjona raha ny voalazan'ny général Florence Rakotomanina dia ny ahafahan'ireo mpitsara avy momba ny lalam-panorenana hanao ny asany ampitoniana. Ny aton'izao dia izao hoe oka ny mpitsara avo iaino satria fianoana moa ny androany plaidoirie ao anatin'ny filaminana sy ny fandriampahalemana. Izany hoe raha tonga dia de laisser les hauts conseillers écouter dans la tranquillité et en toute quiétude. Anisan'ny nahitana ireo mpitandro filaminana ihany koa ny teny Ambodivony izay misy ny Viva. Ho an'ny kamandin'ny fari-piadidinan'ny Zandarimariam-pirenena eto amin'ny faritra Analamanga dia tafiditra ao anatin'ny antsoina hoe quadrillage de la ville d'Antananarivo izany. Izany ao anatin'ny quadrillage de ville d'Antananarivo. On quadrille la ville d'Antananarivo. Ny anaty izay fotsiny hoe tsy anaiky mihitsy zahay hoe isy anankirodana ka anao fandrobana na hoe anao fandoroana Antananarivo zay ny antony. Iny zone commerciale iny. Eo zany toerana ahafahanay manœuvrer. Miteraka resabe hatrany ireo vola roa baoritra tao anatin'ny fiara izay noentin'ny solombavambahoaka Lanto Rakotomanga. Voalazan'ireo mpitandro filaminana fa 200 tapitrisa ariary izany, fa ireo solombavambahoaka mampara kosa dia nanamafy omaly fa 700 sy 200 tapitrisa ariary izany. Fanipaka ane ny resaka misy milaza carton vide. Ary hitanareo tsara le carton fa mbola ataontsika hoe ino filazana azy mifidigasy hoe mbola intact raha miteny frantsay. Nalainareo sary iny. Ary za dia nanome baika tsy sokafina raha sy tonga mampanao gazety. Mbola intact izy ireo raha sy diso mbola intact. Ary niarana nisa teo nareo, tsisy nanao opôsy io. Mbola any amin'ny BC izay toerana nanisana azy moa ireo vola ireo. Ny fanadihadiana mikasika iny raharaha iny dia iarahana na enquête mixte izay antsoroan'ny brigade criminelle sy ny section de recherche.